Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soca-Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Soca-Vitre. Magasin Saint-Jean Vista Tsaralalàna manolotra anao ny fampalalam-baovao. Miamahantratra ny akamaroany malagasy vao maika ny alalipaka ny fahantrana atao anatin'izay telo taona nitondrany ny filorazonary mampianina izay. Mikrosofana ihany koa ny tontolo ara-toe-karena etsy andany nefa ny mpitondra sy ny manodidina azy dia miamana-karena hatrany arahanao ny fanadihadiana mahakasika an'izay ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Boaza Razanatsoa. Andron'ny Pâques fety isan'ny manan-danja indrindra ho an'ny mpino kristianina sady loharan'ny famonjen'Andriamanitra izao tontolo izao sanana ny endrika ny ampiavaka azy ny fankalazana izany teny amin'ireo fiangonana nalehan'ny mpanao gazety ny KOLO FM androany. Olona telo kosa ny fantatra fa tompona antoka tamin'ny fanafiana an-tranga tany Bruxelles PLC izay olona iray no karoana fa tompona antoka ihany koa raha ny fanambarana ny avy eo anivo ny parquet fédéral belge. La grande marque asiatique en électronique qui commence à imposer son empreinte à Madagascar. JO. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Grande promotion chez Baolay. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay. Baolay, toujours meilleur. Te iantso ireo havako a irary fety sambatra ho azy ireo amin'ny Paska. Bonisy goavana be natolotra orange anao. Mividiana fahana manomboka amin'ny 2,000 ariary. Ampidirany code 224 étoiles la 15 étoiles arahany sandany fahana. Mahazo bonus crédit 10,10 avoen'ny fahana nampidirinao. Manan-keratra amin'ny 10 andro. Ny iraika amin'ny 20 mars hatramin'ny 3 avril. Arareo diary. Mahazahana ny tontolo-piainanao Orange. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylées. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Béorirk, téléphone 22 571 73. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soca-Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom 1 de Tapenak, Soca-Vitre, très sincèrement à votre service. Te ampifaly ny havako aho amin'ny Paska ka handefa volany aminy alefa Orange Money. Sady aotra ariary ny sara mifandefasam-boly hatramin'ny 10 alina ariary. Ny iraika amin'ny 20 mars hatramin'ny 3 avrily. Antsoiny dia 144 dièse savidio ny iray. Alefa! Mahasahana ny tontolo-piainanao Orange. Soa
ny fampahalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV miaraba tomboky lasy sy tomboky vavy manasanao naraka izany hatramin'ny farany miarabanao ihany koa na tratran'izao andro ny Paska izao. Ny lafin'ny politika avy hatrany anomboantsika ny fampahalam-baovao amin'ny ity hariva ity mihamahatra hatrany ankamaroany malagasy vao maika mialalipaka ny fahantrana tao anatin'izay telo taona nitondrany ny filoha era-jonaromampianina izay mikorosofana ihany koa ny tontolo ara-toekarena etsy andana nefa ny mpitondra sy ny manodidina azy memana-karena hatrany arahoary ny fanadina anatin'ny matoan-dahatsoratra Boazy Razanatsoa. Tsy ahitana mangirana ny toetra raha misy atao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy misy fivoarana nefa koa tsy volaka-kafitra ka hoe omaly tsy miova fa toa vao maika miharatsy hatrany. Hananika ny fahatelo taonany izao fitondrana izao. Tao anatin'izay dia tsy nitsahady totongana ny fiainam-bahoaka. Tsy asiany teny intsony ny lafin'ny politika izay toa tsy mety maro toerana fa mikorotana lava, ady seza, fingapingana no mameno azy. Mbola ratsy kokoa ny sehatra ekonomika izay nantenaina fa hiverina amin'ny laoniny rehefa tonga ny fitondrana ara-dalàna nefa toa vao maika aza mikorosofahana. Tsy mitsaha manadio tena ny mpitondra, milaza fa tsy vita moramora ny aniarana ny toe-karena, efa trotraky ny tsy fahaiza mitantana nandritry ny taona maro. Izany nefa dia entina anaferana fotsiny tsy fisian'ny faharisiany eo amin'ny mpitondra hanao ny fanovana marina sy hametraka lamina matotra, hifehezana ny tontolo toe-karena mba hamokatra marina ho an'ny vahoaka. Ny hita aloha hatreto dia ny fivelaran'ny kolikoly avoleta amin'ny sehatra maro, ny famonoana tsotra izao orinasa-panjakana mba hanomezana vahana ireo mpirai-donakafo amin'ny mpitondra. Mamokatra ny toe-karena fa mamokatra ho an'olombitsy. Ny daholobe dia miaina hatrany anatin'ny tsy fisiana lalina. Na dia nisy aza tao ao ny fidinan'ny vidin'ny solika, toa tsy tantaratra eny amin'ny fiainam-bahoaka izany, toa vao maika aza miha mavesatra ny tsindry na tonga ny mpandeha indray ny teny tamin'ny mpitondra fiara fitateram-bahoaka iray hoe tsy aleovy ampiakarina ihany ny vidy-solika dia amin'izay ngamba mety hidina ny saran-dalana. Etsy andaniny, eny matetika tato-ato ny findramam-bola be ataon'ny mpitondra. Indrindra moa no ety miatrika ny fandraisan'ny Madagasikara ny fivoriana tampony ny tany miteny teny frantsay amin'ny volana novambra izao. Sanganena ny vahoaka mihaino hoe iray tapitrisa dolara amerikanina no ety manamboatra lalana iray kilometatra. Tao no nanontany niaro haniano hoe fa volamena nga izao andrafetana ny lalana no vola homeopapana toy izany no ilaina. Toy izany koa ny vola entina namboarina ny trano fandraisana fivoriana eny Ivato. Vola tsy toko tsy forohana izay nindramina avokoa. Ny mpitondra sy ny manodidina azy no hitavana izany fa ny vahoaka. Enina dia ireo izay mbola tsy teraka akory aza no andoha izany satria hotrosam-panjakana. Hay ve ka misy ihany ny vola fa manina no tsy zarizary ny fiainan'ny vahoaka sy ny mpiasa-panjakana? Ireto farany izay efa mantaonana izao no tsy misitraka intsony afa-tsy ny zo farafahakeliny. Nofoanana tanteraka ary mety tsy hiverina intsony ohatra ny fahazon'ny mpiasa-panjakana sy ny ankohonany manao fitiliana sy mitsabo-teny eny amin'ny Institut Pasteur, ilay hoe prise en charge io. Tsy maintsy mianto tena aloha, avy eo mangataka fanonerana avy amin'ny fanjakana, ary re koa aza fa mety tsy hisy intsony izany ato-ato. Raha ravina dia tsy ny firenena no mantra, ary tsy ny malagasy rehetra no mantra, fa misy ny ampahany amintsika no ampahantraina tsotra izao, mba hahafahan'ny hafa miaina anatin'ny harena izay mety mbola holovain'ny zafiafiny sy ny zafindaliny aza. Ny sisa nefa dia tsy manana afa-tsy ny fahantrana no apetraka olova ifandimbiasa ny taranaka faramandimby. Mahatonga ny saina amin'ny zava-misy ve ny mpitondra sa manampy tsofina tsotra izao ka miandry ny vahoaka hihetsika hidina an-dalambe vao ho tonga saina? Dia tsy maintsy ho izany foana ve ny lalana hitondrana ny firenena, fa tsy hanana mpitondra ahitsara tena ka tsy homenatra ny tsy nidiana. Ekena fa ny adisoana dia tsy afaka amin'ny maha-olombelona, fa ny fahamerenana sy ny fikirizana tsy ala amin'izany kosa dia haratsipana tsotra izao, sy tsy fanajana ny fianianana izay natao ary tsy fanajana ny tokony omen'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny fifidianana. Fa ny andro ny Paska fety manandanja indrindra ho an'ny mpino kristianina sady loharano mpamonjen'Andriamanitra izao tontolo izao sady nanana ny endrika nampiavaka azy ny fankalazana izany teny amin'ireo fiangonana nalehan'ny mpanao gazety ny KOLO TV androany. Fanadina eo amin'ny sary ny Fehizo Rafaly.
Andro lehibe nanamarika ny finoana kristianina ny andron'ny paska nanoloza ny tompony ainy hamonjy izao tontolo izao. Re tamin'ny toroteny nentin'ny mpitondra fivavahana isaky ny fiangonana notetezina ny hoe velona sy miasa ny tompo ary mbola afaka mamonjy amin'izao fotoana ankehitriny izao. Efa nandresy ny endrika fahafatesana rehetra ihany koa izy. Re fiangonana izay mankalaza ny pasko aza matahotra intsony. Aza mierikerika ihany koa fa maty tian'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra namonjy ny zanak'Israely ka nanafaka azy tamin'ny fanandevozana. Mbola nitondra azy ihany koa ka afaka namakivaky ny ranomasina mena. Niavaka ihany koa ny fankalazana ny paska ho an'ny fiangonana zandriny iray teto an-drenivohitra, na ny ravaka na ny endriky ny fampim-pivavahana. Fanantenana amin'ny fiainana ho avy no tokony irehetra ao anatin'ny kristianina tsirairay raha ny afatra androany. Vavaka hoentinay hoe mba tsy handalo foana ity andro paska ity. Tsy fantatra hoe paska firy moa izay nefa nankalazaina teto ambonin'ny tany tao anatin'ny 2 arivo taona. Fa izao ny lanitra namangy ny tany 2 arivo taona lasa izay. Ny zavatra antenaina ity andro ity mba hisy olona betsaka mihitsy hitodika amin'Andriamanitra. Iantoroka apotriny azy fijalian'i Jesosy handray ny famonjena satria androany dia toriana maneran-tany mihitsy ny filazantsara, ny anaran'i Jesosy, ny lalam-pamonjena ampahafantarina ny olona androany. Ary dia mino izahay sy mivavaka taonay fa ho maro be ny olona androany maneran-tany amin'ny kontinanta 5 handray ny famonjena amin'ity andro ity. Feno avokoa ny ankamaroan'ny fiangonana tamin'ity androany ity, nisy hatramin'ny fidirana in'ny efatra ho an'ny fiangonana sasany. Nisy ihany koa ny rakim-pifaliana ho an'ny paska, betsaka ihany koa ny nanolo-tena ho an'ny sakramenta masina androany. Feo amin'izay lafim-baovao izay hatrany ny fianakaviana mankalaza ny fetin'ny paska nomena havana kokoa ny ara-panahy ny maraina mamonjy fiangonana ny atoandro kosa ny fiaraha-misakafo amin'ny ankonina fiaraha-misakafo tahaka ny mahazatra tsy dia nisy niova mora ny fanadihadiana nataony mioramanitra. Fetin'ny paska andro iray manandanja ho an'ny mpino kristianina, andro iray anehoana ny maha-iray ny fianakaviana ihany koa amin'ny alalan'ny fiaraha-mifaly sy ny fiaraha-mifety. Milamina ny fankalazana ny fetin'ny paska ho an'ireto fianakaviana ireto ho amin'ity androany ity. Natomboka tany amin'ny fiangonana ny fankalazana ny maraina ka nahafana nandray ny vatsim-panahy ho an'ny fetin'ny paka. Izany le nitsanganana le fandresena mihitsy ny tena nampiavaka n'ity androany ity fa tsy dia resaka sakafo ara-nofo loatra fa le tena sakafo ara-panahy nitovozina tany am-piangonana. Raha manay izao nisy film mivoaka tany am-piangonana, DVD mivoaka dia Josefa moa ny titra te Josefa ny titra dia hijery an'izay izay androany hariva dia mahamaikaina kely dia izay nefa dia mety ho tapitra ny androany tontolo. Isan'ny mampiavaka ny malagasy ny fahaizana mifety rehefa andron'ny paska tahaka izao. Samy nanana ny fomba hoentina namarika ity androany ity ny fianakaviana tsirairay avy taoriana ny fankalazana n'Andriamanitra tany am-piangonana. Alahadin'ny paska ho an'ny mpino kristianina, taom-baovao kosa ho an'ny mpino hebreo eto amintsika. Ny 7 volana aprily ho avy izao moa no mankalaza ny fetin'ny paska izy ireo 17 andro. Aorian'ny taom-baovao ny paska hono ny sarlahy Andriamady, fotoam-pivavahana makotrika, horakoraka sy fiderana ary fiaraha-mifaly sy fiaraha-misakafo no nentin'izy ireo nankalaza izany androany fanadihadiana Gaëtan Andriantsilavo. Andro voalohany amin'ny volana voalohany ao anatin'ny volana Abiba ny androandroany ireo mpino hebreo. Horakoraka sy tabataba, ira fiderana makotrika no entina mandravaka ny fotoam-pivavahana. Androany nankalazaina ny tam-baovao ho an'ireo mpino hebreo raha toka paska na ny nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ho an'ny mpino kristianina. Ny 7 volana ho avrily ho avy izao, izany hoe 17 andro aorian'ny tam-baovao androany no fankalazana ny paska ho azy ireo. Eo zany ny vavaka satria ny fanemponoana tena zava-dehibe ao anatin'ny hebreo, anatin'ny Torah ny anana hebreo, ary ihany koa ny
fifaliana sy ny firavoravoana misoralan'ny fiderana sy ny fananratana any ataonay moa zany ny hébreu satria hébreu dia tsy manova anarana izy ary tsy mandika anarana adonay Elohim nampisinandra sy ny tany ary Yeshua lay mpamonjy izay mitondra famonjena man'izao tontolo zao aka ty androany ty zany dia fankalazana zay tombovo zay miainga androany ary miainga androany zany dia 14 jours après ny androany zany ny Pasque na ny Pesach izay any amin'ny fahasiviny volana avril amin'ny fahasatonana grégoriana ka dia faly izay miaraba ihany koa ny hébreu rehetra ira Madagasikara satria ny malagasy dia taranaka hébreu dia miaraba zay ny vahoaka hébreu rehetra tratran'izao taom-baovao zao ary maniry iaraka manao fety amin'ny malagasy amin'ny taona manaraka raha tsy ivina manaraka ny faniriany zava-maniry ny fanisana andro any reto-pino hébreu ireto ohatra amin'izany ny fetin'ny trompetra na ilay antsoina hoe Yom Teroa fa ny manana ny fiavian'ny tompo eny amin'ny rahony lanitra Lafy ny fanatanjahantena kosa ary no amaranantsika ny fampahalam-baovao amin'ny ity androany ity nangingina ny famaranana ny lalao amboaran'ny folo tahaka izay niseho nandritra ny herinandro tamin'ny famaranana aza moa tsy tonga nanatrika izany ny folo ary ao ary ny fanadadiana iarahana amin'ny maritsona. Nandritra ny herinandro ny fananana ho an'ny fedina ny amboaran'ny folo eo amin'ny taranja basketball nanomboka ny 7 ka hatramin'ny 2 ny volana martsa ity fananana anisan'ny goavana teto Madagasikara ity. Reo anisan'ny ekipa everina fa goavana manerana ny Madagasikara no nandray anjara feno tao anatin'ity fananana ity mendamembavy araka izany ny fananana tao anatin'ny basketball izay anisan'ny taranja voalohany amin'izao fotoana izao amin'ny fankafizan'ny malagasy izay tontolo anisan'ny mahafinaritra izany satria dia mivoatra trany na eo amin'ny sehatry ny fafinaretan'ny maso zany na ny fanehoana ihany koa amin'ny alalan'ny fifananana dia afapo avokoa na ny mpilalao na ny mpikarakara tamin'ity indray mitoraka ity mazava ny fanambarana nataon'ny filoha federasiona zay tarihan'ny Mason Jean-Michel fa makany amin'ny fanatsarana ity tontolo basketball eto Madagasikara ity izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny vokatra tamin'izay fananana izay tamin'ny lalao famaranana ny omaly dia nipetraka teo amin'ny larina fahatelo ny askuta avany atsinanana zay notolorana ihany koa ny lelavolona mitentina ray tapitrisa ariary tamin'ny lalao famaranana teo amin'ny vehivavy kosa indray ny ady dia ny ady ny fiainana teo amin'ny ambitoalina sy ny fandrefiala izay samy avy eto analamanga izy rotota ireto ary fakalala tanteraka eo amin'ny fahaiza-manao amin'izay lalao izay tany amin'ny apapitona voalohany sy ny faharoa dia nitarika hatrany ny fandrefiala ary teo amin'ny fahatelo sy ny faefatra tamin'ny apapitona kosa dia zareo ambitoalina hatrany no nahazo tombon-dahany teo amin'izay fitariana nisa teny amin'ny solaitra be izay mazava ny fandresen'ny ambitoalina tany amin'ny apapitona fahaefatra tamin'ny isa 17 no 20 ary izy ireo ihany koa no notolorana ny vola mitentina ray tapitrisa ariary raha tokosa 10 metsy no azon'ny fandrefiala izay lavo tamin'ity famaranana ity nitetsak'ilan'izay lalao famarana teo amin'ny lehilahy zay anisan'ny niady ny ady ny ekipan'ny zandary sy ny ekipan'ny polisy izay tany amin'ny taona faefatra farany dia nisaraka tamin'ny isa 70 ny sy ny ekilany tsy maintsy noroso tamin'ny 10 minitra fanampy ary tany nanehoan'ny zandary ny heriny izy ireo ary ny voan'ny zareo mpandresy tamin'ny isa 7 no 7 ary notolorana ny vola mitentina 3 tapitrisa ariary izy ireo raha toka 2 tapitrisa ariary no azon'ny faharoa hitaraka izany fa nahazo fafinaretana tanteraka ny tetsy alalampa fanatanjahantena tamin'ny alalan'ny disy ny zavakanto malagasy ary ireo hira maro isan-karazany iroso ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena indray zany ny tontolon'ny basketball amin'izao fotoana izao. Avy iraisam-pirenena olona 3 no fantatra fa tompon'antoka tamin'ny fanafiana ny tranga tany Bruxelles fa ialse ilay olona iray no karohana fa tompon'antoka ihany koa raha ny fanambarana ny avy eo anivo ny parquet fédéral belge raha ny fanadadiana eo amin'ny sariny France 24. Efatrandro taorian'ny fampiorona ny tranga tany Bruxelles nanatanteraka fisamborona olona 3 no avy eo anivo ny parquet fédéral ao Belgique omaly. Ifa ialse kosa dia voatontona ho prêtre kombakomba sy famonoana tamin'izany. Nalakamisy teo ity farany no voasambotra lehilahy iray abokabar akosa izay voasambotra nalakamisy teo ihany koa ary raba voasambotra ny zoma lasa teo. Raha ny fanadihadiana ifa ialse ilay lehilahy nanao satroka hita tamin'iny fotoana iny.
Raha ny fanadizina trano lehilahy iray antsoina hoe Naim Elamed ihany koa ny tompon'antoka tamin'ny fotoana iny ary tompon'antoka ihany koa tamin'ny fampiororona tany Paris ny volana novambra. Mitoy ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity, mitoy hatrany Italia ny fanaovana izany raha ny vaovao voaray farany. Ihany koa ny mamarina ny fampalalam-baovao amin'izao ariva izao isariny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana ho anao ao amin'ny raha mpitso indray. Veloma tompoko. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna nanolotra anao teo ny VAOVAO. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soka Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.